Havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho amintsika rehetra ny fahafenon'ny fanahy masina, na ho ahy izay miteny, na ho anao izay mihaino sy mijery. Hoy Jesoa ao amin'ny Matthieu 7:7-20 hoe: sambatra izay tsy ho tafitomina noho ny amiko. Rehefa Jesoa ny miteny hoe sambatra dia asambarana tena izy izay. Fifaliana tena izy. Fifaliana tsy resina ranomaso, ny any aretina na ny fahoriana. Fifaliana tsy resin'ny fahafatesana, fa manana fiainana mandrakizay. Dia ny fahasambaran'ny zanak'Andriamanitra, fahasambaran'ny olona izay voavela heloka, ny fahasambaran'ny olona izay tafafindra hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary izany ilay tenin'i Jesoa eto hoe sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Izany ary dia mitovy teo amin'ilay tenin'ny asambarana nolazain'ny Tompo tamin'ireo olona izay nihaino azy rehefa niteny Tomasy rehefa hitsapan'i Jesoa, dia nitenen'i Jesoa hoe io ara tsapao ako, dia aza anisan'ny izay tsy mino fa mino aho, dia niteny hoe tompoko sy Andriamanitra. Dia hoy ny Tompo hoe ianao nahita dia nino, fa sambatra kosa ireo tsy nahita nefa mino. Eto dia ny asambarana eto dia misy zavatra miiba fa tsy miabo. Teo ilay sambatra ny mino izay tsy nahita nefa mino, sambatra izany. Fa eto indray miiba ilay izy, sambatra izay tsy ho tafitohina, sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ny sambatra zany raha eto amin'ny tantara izay ho arahantsika eto dia ny fahasambaran'ny olona izay tsy voavahany olana eo amin'ny fiainany kanefa mino, tsy voavaha ilay olana kanefa nifikitra amin'Andriamanitra, tsy manome tsiny azy na miembotra ka lany ritra io finoana io. Efa izany tokoa anie nanjohan'ny Jaona mpanao batisa eto amin'ny tenin'ny soratra masina ity. Jesoa dia nanao zavatra maro samihafa, nanao fahagagana izy, ny jamba nahita, ny mandringa dia afaka, diovina ny boka, ny marenina dia lasa nandrendray, ary na ny maty aza dia nitsangana. Ary hita eo amin'ny Luka 7 io zany amin'ilay nananganan'i Jesoa ilay zanakavavin'ilay zanakalahin'ilay vehivavy tany Nainy. Tsangana raha ny maty, ary ny malahelo ozy Jesoa dia hitoriana amin'ny filazany tsara. Zany ny zava-misy teo amin'izany fiarahamonina izany tamin'izany fotoana izany. Fa kosa misy an'ilay mpanompon'Andriamanitra natao hoe Jaona mpanao batisa. Izy tamin'io dia nampijaliany mpitondra fanjakana, dia nigadrainy, dia tsy fantatra izay nanaovany azy tany, fa nijaly azy izay Jaona izany. Maninona raha misy zavatra heno ohatran'izany any ivelany, fa za kosa tia mba ahoana za ve tsy mba ho afaka amin'izao fampijaliana izay manjoa izao. Farany dia nisalasala izy dia naniraka olona nakany amin'i Jesoa manao hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Zany ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay tany aloha tany tena be finoana ary nanana fanomezam-pahasoavana mahagaga, olo-masina, ka nahalalana ny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa hitan'i Jesoa izy, izaho ozy nahita rehefa nataoko batisa Jesoa, fa na masina ny latsaka tamika fantatro fa izy ilay Mesian'Andriamanitra. Izy ilay mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Izy ny zanak'Andriamanitra. Zaho nefa dia neritra ihany ilay finoana, satria nanaikitra ny zava-misy, nanaikitra ny olana tonga tokoa ka miraikitra amin'izao nosy izao zany olana izany. Ary ny olona zany fa zara zao ahoan'ity. Ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Tena teny faran'izay mampalahelo. Anisan'ny mampalahelo indrindra atao amin'ny soratra masina ny navalin'i Jesoa. Fa rehefa avy eo dia ozy Jesoa hoe zao tamin'ny olona natera-behivavy rehetra dia tsisy tahaka ny Jaona. Ary tsisy mpaminany oatra azy fa mihoatra amin'ny mpaminany izany Jaona izany. Kanefa ny kely indrindra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Ny olana riavana tsy ilaozana olana, fa mandra-pahafaty dia misy foana ny olana. Fa mampalahelo amintsika dia isika matetika mpimenomenondava, sarotra toro.
ary tsy mitsahatra mifanometsiny sy manometsiny ny hafa ihany a zavatra mitranga satria nahoana porotry ny olana maro samihafa izay mpitranga eo amin'izao fiainana izao dia mifanometsiny menomenona tsisy farany ohatra ny atserovana ny zanak'Israely a nandeha tany anefitra tany 7 taona tamin'izany menomenombelona lava sarotra toro tsy mitsahatra mifanometsiny farany a tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana le taranaka mpimenomenon-dozo ireo fa zay olona vitsy dia vitsy ihany tonga tany tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy izany eny eo ny olana fa azadiny fa olon-dresy isika izao satria na maimay ny ahavany olana eo amin'ny fiainana lava raha dia resy satria tsy maintsy maty isaky ny tanànany misy fasana foana ary ny olona miditra any a dia tsy hoe maty naretina daholo dia maty fa misy anie ny olona miditra any namono teny misy anie ny olona maty noho ny fahanterana dia maty misy mivonon'olona maty daholo izany hoe resy ka ialao le toe-tsaina lava olana sy vahaolana io ka ny atenainao an'io Jesosy io dia namany olona ny fiainanao tsy nentina atao mpanjaka Jesosy tamin'izany fotoana izany satria hitany olona indra-pamaholany mofo 5 sazan-drano-roa ara dia nahavoky olona tsy midimy ndao ataontsika mpanjaka ty fa voavany olona ny hanina olona be dia be any na rary sitrana afaka ny aretina fa ndao atao mpanjaka nety ve Jesosy tsy nety izy dia rehefa hitan'ireo olon'ireo fa tsy mety tena raha-pamaholana ty Jesosy ty Jesosy nanao hoe nareo ne nihinana dia voky na rary nareo dia sitrana ary ny sitrana raha nisy tsy nalala ny sotra koa fa aza variana amin'ny olon-dava fa jereva fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro teo ny olona dia gaga amin'izay zay mihinana ny noko sy misotro ny rako izy ny tompo dia manana fiainana mandrakizay tsy azony olona mihitsy izany satria ny azy ny mamay azy dia zao vao ny olonako tompo ao ny olona ary manantena lava olana azy valona fa tsy nentina atao mpanjaka Jesosy satria izy le tompon'ny fiainana mandrakizay tandremo tsara ry havana eny tsisy teo afaka olana ary eny mamaolana io Jesosy io fa raha izany fotsiny no anatenanao an'Andriamanitra dia mahantra indrindra amin'ny olona ianao isan-tanàna tsy maintsy misy fasana ary misy azo fijaliana eo fa tsy mifasana ihany misy azo fijaliana eo amboniny hafa mifiangonana rehetra koa dia misy azo fijaliana eo ny azo fijaliany Jesosy Kristy izay entintsika dia tsy hoe hiainana fotsiny rehefa maty dia any fa mbola velona dia efa eo ny azo fijaliana ary ny zava-dehibe alohan'ny toe-tsaina hoe olana sy vahaolana dia ny fifaneraserana amin'ny Jesosy velona ka ny ahatonga antsika olom-baovao zavatra lalina lavitra noho ny famahana olana neny dia daviny tompo amintsika tena tedaviny aminao dia ho tonga olom-baovao ianao olom-baovao amendrika ny fanjaka an'Andriamanitra olom-baovao amendrika n'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao fa ny lanitra ty sy ny tany io dia tsy maintsy ho foana ana amin'ny masoandro arany dia efa fantatra fa tsy hirehetra foana io masoandro io fa tsy maintsy isy ny fotoana maty ny masoandro dia inona olana sy vahinona no anatenaina amin'izany fa ny zava-dehibe dia ny tompo miasa lanitra vaovao sy tany vaovao ary manomana olona mendrika izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany aza variana tsy maintsy ampiasaina ny saina sy ny hery rehetra hamana olana fa tandremo fa sody mandritra ny finoana izany fa engany isika rehetra kambanana finoana tahaka ny any Joba hoe move ny soa ihany no raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa engany atsika mba haka finoana tahaka an'ireny telo lanatsipy tao anatin'ny lafaoro be ka nanao hoe na dia ho alefany ary izay na hamontsy anay Andriamanitra na tsy hamontsy tsy hivavaka amin'ny sampinao izay ary miantso antsika ry havana ny tompo minoa matoky an'Andriamanitra na mora na amin'ny sarotra na amin'ny fahafatesana na amin'ny fiainana fa ny sambatra eto ry havana dia tsy hoe sambatra fotsiny ny olona izay milina dia tsy voavaza ny olana eo amin'ny fiainana fa jereva hitako eto fa ny sambatra ny olona izay miara maty amin'i Jesosy fa miara belona aminy keo izany resaka tsika izany ene hoe tsy fanaovana ho lara-pahamena ny
olana vaolana melohan'ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra sy mifanaovana ny sitrapony tsy isika ihany eny niaran'izany efa Jesoa koa ne niaran'izany niaran'izany koa io Jesoa io rehefa teo ambony hazofijaliana teo izy dia ozy ny olona namonjo ny sasany ianao maninona ary raha mba havonjena koa ny tenanao tao tsy mahavonjy tena koa ianao ozony ny olona eny ary rahainao tokoa raha ny zanak'Andriamanitra midina ary eo amin'ny hazofijaliana ary na ilay jiolahy anankiray ary dia nanao hoe aiza dia efa ndeha ny mpamonjy ianao maninona raha havonjentsika le anankiray nahita hoe etsika ane mendrika atsika izao olan-doza mahazo atsika sy famonoana izao efa ty olo ty tsy mba nanao an'izany Jesoa mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao io Jesoa io teo any nanoloana an'izany teo mivavaka impiry moa Jesoa mba esory amiko re ty kapoaka ty olana vaolana esory amiko fa fantatry Jesoa fa tsy ny valiny rehefa tonga teo izy nanateny ary izy manao Andriamanitra naonany dia mahafoy ahy ianao tsy very ny finoany zany Jesoa zany izay nitondra ny fahalementsika sy ny olana ohatratsika tsy very izany fa nateny any ary izy nanao hoe Andriamanitra mamelany elony fa tsy fantany izay ataony Andriamanitra hoe pelantananao no apetrako ny fanahiko ary nahavita ny teny ary izy hoe vita natoko tanteraka amin'Andriamanitra ary inona rehefa avy eo namaty ary Jesoa dia nitsangana tamin'ny maty izy nitsangana tamin'ny maty izany Jesoa zany ary io fa velona i Jesoa velona i Jesoa tsika izao ny amin'ny vanim-potoana efa tao aoriana nitsangana Jesoa tamin'ny maty ary io velona Jesoa ilay miteny hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao izy tsy niteny hoe indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahafatinareo tsy niteny en'izany izy hoe mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ve ianao manana olana sarobahana marary ianao misy fahoriana mahereza fa tsy irery ianao fa mombanao Jesoa velona mombanao a Jesoa velona misy ny manana fanontaniana sarotra valiana ary tsy hita ary izay valiny ahoana ihany areo zao ve dia mba mety zao zary Andriamanitra manomboka zao dia mba ataovy be lehibe kokoa sy manandanja kokoa aminao ny fanontaniana apetraka Andriamanitra aminao no ny fanontaniana izay apetraka ao lava amin'Andriamanitra matoky azy fa Andriamanitra tianao na inona zavatra mitranga fa mampaheverina reny fanontaniana izay apetrandreny ka tokony mahery tsara isika riavana farany ny fahasambarana izay omeny ny tompo ny olona izay lazainy Jesoa hoe sambatra dia ao le hoe sambatra ny olona izay tsy voavaha ny olona eo amin'ny fiainany kanefa mahatoky an'Andriamanitra sambatra ny olona izay miara-maty amin'i Jesoa fa miara-belona aminy ka na mizaka ny mangidy azy dia tsy aiza ny tompo fa fatany fa miaraka aminy eo ary miara-maty amin'ny tompo izy ary miara-belona aminy koa fa farany dia sambatra ny olona izay miara-miasa amin'ny Jesoa olona miara-miasa amin'ny Jesoa ozy ny Jesoa hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakahy raha mbola atoandro ny andro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona dia tanteraka mihitsy zany amin'izao andro iainantsika izao atoandro be nanahary zao fa saina mihiboko ny azo atao dia ninona moa zany tokoa ny azo atao zao dia mandeha metsena raha marary dia lasa mandeha makany amin'ny hôpitaly alina ny andro ka tsy tena afaka manao le asa andavanandro intsony ka na amin'izao fotoana izao ary ane na alina ary ane ny andro hoe tsy maintsy misokatra ihany any farmasia tsy maintsy miasa ihany ireo dokotera maro be sy mpiasan'ny fahasalamana manatanteraka ny asany ary inona ny zavatra asan'ny tompo zany amin'izao andro alina izao isika izao ny azo atao rehefa alina ny andro volinona moa ny asa amin'ny fandraisana amin'ny Jesoa zany asa azo atao raha alina ny andro azo atao any mivavaka fa azo atao any miaino ny etaetan'ny olona mila vonjy izay manodidina atsika fa na alina raha ny andro raha misy olona mila vonjy hoe misy zavatra mitranga tamin'izao rehefa mba vonjery hoe dia hipetrapotsiny ve sika atoro
raha misy olona mila vonjy ao anatin'ny alina mba mila fitsarakarana dia hipetraka fotsiny ve isika eny samy manana olana sy mitondra amin'ny mafisatra daoly ankehitriny fa sambatra ny olona izay mba mahalala mihevitra ny mijaly kokoa noho izy ny mila vonjy sy fanampiana kokoa noho ny teny fa ny olona izay manatanteraka izany dia tanany Jesosy hikarakara vava ny teny sy ampahery tomoko ny andeha sy hikarakara ary zany ny asan'i Jesosy izay asainy ataony amintsika izao eny alina ny andro tsy mahazo miasa ny olona fa na alina raha ny andro afaka mivavaka isika ary na alina raha ny andro tsy maintsy mikarakara izay mila vonjy kokoa noho isika tokony ahery tsara isika ry havana fa maro any amin'ny fiheveran'ny olona zao ny amin'ity hoe aretin-dozy ity misy mieritreritra fa ity aretin-dozy ity dia olana natao hovahana eny tsy maintsy mitady mivahaolana rehetra ary arahana izay torohevitry ny olona izay miezaka mpamaolana misy mihevitra indray fa hoe ity dia fanontaniana mila valiana inona marina reny dikan'izao zavatra mitrango izao ary fanontaniana mila hovaliana izany ireo olona izay tsy mirarany any dia misy olona mieritreritra ny amin'izao zavatra mitrango izao hoe zao ane fomba ny natiora fomba ny natiora izao ka tsy mahagaga fa ozy izy arakaraka ny mahavitsy ny olona amin'ny firenena anankiray amin'ny mampandroso ny toe-karena dia misy manararoatra dia manao ara izay hampanankarena ny tenany ao amin'ilay zava-misy mahatsara misy fiheverana maro samihafa misy indray manao hoe zao zavatra mitrango izao dia asany maizina ary mila famoahana diminy satria tsy olana vahaolana fotsiny fa efa mihoatra lavitra noho izany ka manana finoana dia miasa matoky an'Andriamanitra mivavaka ary manao ny asa izay nasain'ny tompo nataony mba hahazoana mamaly ny etaetan'ireny mila vonjy ireny sambatra ny olona izay miara-miasa ao amin'ny tompo fantatrao ve ny tokony atao amin'izao asa amin'izao aizina fotoana izay tsy ahazoana miasa izao anontany Jesosy teneny hoe izay tompo isaky mba mivavaka ianao rehefa alina dia mivavaha ho an'ny olona izay tratran'ny aretina mivavaha ho an'ny olona izay miezaka mba mitsambo ny olona izay marary kanefa mba mivavahako hoe Andriamanitra rehefa tonga indray ny rahampitso maraina dia mba omeo ahy areny olona mila vonjy izay tokony hifandraisako hoe dia mba atoroy ihany tokony atao ary atoroy ihany tokony ho tenenina farany manolo tena amin'izany ianao dia atolotro ny tompo anao inay ianao irahany makanina ny olona manatona anao dia ho fantatrao ny tokony atao sy tokony ho tenenina amin'izao andro alina izay tsy tena ahazoana miasa izao sambatra ny olona izay miaraka amin'ny Jesosy velona fa manana fifaliana tena izy sambatra ny olona izay na tsy voavara ny olana eo amin'ny fiainany kanefa ny mino ihany izy sambatra ny olona izay miara-maty amin'i Jesosy ary miara-belona aminy fa na ohatra mahay mikarakara ny mila vonjy isika na sanatria raha mety hiteraka fahafatesana izany sambatra ny olona izay manao an'izany satria izany olona izany hoe miara-maty amin'ny Jesosy Kristy fa miara-belona aminy keo ho azy anie ny voninahitra ho antsika mandrakariva kosa ny herin'ny fanahy masina amen